Zai ulu filamina, zai ulu filamina. Sela komuni bana Tananarivo. Nisany fangatana zay natao mba ho fanajana ny lalàna, mba fanajana fifanajana zay aloha zany no adio zay. Dia raha ohatra ka manao an'izany izahay tsy hoe ila vanina, tsy hoe andeha ila kisy. Fa ao anatin'izay ty hoe manjary omena lasa ohatran'ny filanakisa sy filanavanina le izy satria fitaom-pivavahana ao anaty propriété no atao. Malomaraina izay dia tsy dia misy olana satria zay fividina nanao zavatra tato, voaingana kely zay nanao zavatra tato, hitanareo tsisy problema, tsisy olana, tsisy olana ataonay. Fitaom-pivavahana le ho atao fa tsy hoe andeha hamovoaka zay dia tarika ho le 13 mai. Fenona olona party 13 mai Ambohijatovo. Na tsy misy resaka mihitsy eo le 13 mai zay. Tena mazava tsara na ny resaka ny resaka ny fanasana raha hoe fitsofandrano ireo mpandida be ny tanàna sy mpamonjy ny tanàna dia fitaom-pivavahana no atao eto amin'ity toerana. Gaga zahay natoa ny après-midi amin'ny télé hoe any Tanjombato nareo no manao. Le izy zany tsy resaka hoe filambaniny avy aty aminay fa filambaniny avy any aminareo satria moins de 24 heures no omenanay hoe any Tanjombato. Le olona ilatsaka eto Antananarivo renivohitra fa tsy ilatsaka any commune Tanjombato. Any Tanjombato zany madilo Tanjombato zany dia faritra Tsimondrano zany. Commune Tanjombato le eo madilo Tanjombato. Fa le olona ilatsaka eto commune urbaine Antananarivo, commune urbaine Antananarivo toerana propriété privée. Dia nareo zany ambotsona zao ndray zany nareo ndray zany zao olona nasain'ny olona na ny mahita ny déploiement nampasana rehefa ohatrany hoe misy groutana eto misy inona eto reo zay sy mba amboaka dozy rehetrarehetra io fa misy zavatra plus important kokoa zay averina raha arim-panena na misy ary fizaran'asa any amin'ny toerana mila nareo amin'izao fotoana zao ny maro tokoa any amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy tsy fandrifalemana amin'izao be dia be nareo hoe reto député vitsikely reto zay nanaovana an'izany sy olona andeha hivavaka nefa marondreo olona lehibe olona lehibe olona andeha hivavaka fa tsy olona andeha ny 13 mai na ny kanjo anaovany ary olona manao talon daholo. Zay zany no antony andehananay eto dia hoe inona ny antony anakananareo zany zao. Matoa ny resaka teo matonareo zany nangataka zay lalàna. Ko moa mpanao lalàna raha teo mafantatra tsara zay matoa nangataka amin'ny autorité nangatana azy fantatrareo tsara hoe zay lalàna. Dia nisy ny valiny koa ny valiny autorité zay namokandisy koa nareo zany tsy fantatrareo hoe compétent afaka namokany zay dia namokany décision moa zany izy le fantatrareo ty ny copie ty nandefasana copie koa zay ity ny copie andeha nalefa tany aminareo le valiny. Dia manatanteraka an'izay ara-dalàna zay zany tsika io hoe tsy omenanareo zany le tato miantso dia efa fantatrareo zay misoratra anatiny le manatanteraka an'izay tsika manatanteraka an'izay nareo dia manatanteraka an'izay tsika tsy zavatra akoatra an'izay hoe manatanteraka an'ilay voasoratsy ny lalàna izy. Fantalina mipetraky chef ina re tompoko fahotana mahafaty fandekan-dalàna satria
ianao teny hoe manatanteraka ny lalàna inona le fahotana mahafaty na fandikan-dalàna ataonay raha hivavakatsy zahay raha misy fanontaniana ngamba misy olona hoany namoaka le izy misy olona ny adressé anareo an'le izy misy olona namary anareo araky ny taratasy volaza koa tokony zay ngamba le mipetran'ny fanontaniana fa tsika nareo a no ataoko hoe ny mpanao lalàna zany no manoratra hoe ahoana fomba iza ny olona ampiasaina rehefa zao inona ny fomba piasa inona araky ny voasoratra ny administration afatana tsara ianareo zany hoe iza no nandraiky isika zao moa ny mahamay anay izy fifidianana eto fifidianana be ny tanàna raha isy fifidianana eto a Madagasikara eto Antananarivo izy dia ny hanatsika an'izay fifidianana zay vonona zany zahay vitsanisa zahay mpanohatra andeha hanao an'izay fifidianana zay zavatra mampagaga lazaina hoe arinareo mametraka fanontaniana fa tiana ho fantatsy ny vahoaka malagasy zay ny antony resantsika zao andraso moa rehefa miteny zahay koa ne mijano dia mba ho fantatsy ny vahoaka malagasy mila tenenitsika vahoaka malagasy rehefa ny mpanohana ny fitondrana manao fivorinana atya amgara dia ara-dalàna mba tiana ho fantatsy ny vahoaka malagasy satria misy an'reto mpanao gazety reto eto fa maninona ary zahay tsy any amgarane propriété privé io sady clôturé io tsy ny zavatra mbangataiko ny chef zany anareo matanjaka tsara manana basy manana raha hoe hodidinonareo ampinao ataovidinao fois 5 fois 10 fois 1000 ny miaramila ny sécurité nio fa zahay rehefa avao tsy anao ninio fa hivavaka zahay dia hody zahay rehefa aveo zay zao ny zavatra tokony nataotsika zay sotanao araky n'le izy hoa fantatrareo tsara ny dalàna satria tsika manara-dalàna rehefa misy décision administrative fantatrareo tsara fa zay zany le izy atsika ve tsy anaraka an'izay matoa zay eto dia manaraka an'izay mampanatanteraka an'izay araky ny mahatompona andraikitra mampanatanteraka lalàna responsable azafady chef ndray zone rouge izy manontany anao zone rouge ve izy satria matahotra mako hoe tsy zone rouge hoe tsy manara-dalàna zany zahay raha miditra ao zay re tianao tenivoaka malagasy hitanao ity ohatry décision ty hitanao nareo mamoaka lalàna mamoaka lalàna zao dia tsy voarahantsika ary ve le lalàna le izy zao le izy resaka fifanajana ny antanaovana taratasy afaka tsy nangataka nitsy zay afaka tsy nangataka satria propriété privé andeha hivavaka zay ao anatin'ny fanomanana tanteraka fifidianana antsika zao rapitso no misokatra ny fametrahana ny taratasy filatsaka fifidiana ao anatin'ny fifidianana tanteraka zany tsika tena miditra tanteraka ao anatin'izay manaraka ny tety andro zay napetraka ny gouvernementa makasika fifidianana ka le izy fanotafitra ao anatin'le fikarakarana fifidianana ao anatin'le izy zany na inona zavatra misy ianareo izay asaina mandeha miambina ny tanàna sy manakana ny olona sy tonga zany zao keny tsy ara-dalàna satria zay tsisy ny teny hoe zany dia hirotaka zay na hitady olona lena tsy zay fanatanterahana ny zavatra voasoratra ngeny enoa le zavatrnareo fantatraka hoe misy any taratasy iny fa zay kosa te ampafantatra ny vahoaka malagasy hoe ianareo no manakorotana satria ny olona tsy tokony atao ohatry zao liberté filamina zay tsy manakorotana zay azafady fa tena tena zany hoe zay manakorotana l'Assemblée nationale aleo teny difficile zay zao tsy makany ambojatovo zay tsy makany amin'ny esplanade fenona mpitandro filaminana mietona eto azonareo tsara ny encadrénay le izy marina fa misy olona lehibe nareo anaty fa izahay te ampafantatra le vahoaka malagasy fotsiny hoe le fanakitsakanana ohatra zao tsy manaraka lalàna tsy manaraka tsy manaja ny sotra ray andeha
andeha hivavaka zony andeha hivory ao anaty toerana comité privé nareo force be dehibe reo zay ke tsy araisanareo zao le izy nareo mahafantatra tsara rehefa misy réunion atao ho an'olona zany antsoina olona ho an'ny public dia zavatra anankiroa fantatrareo tsara zany aza tonga dia ampakinina ny tokony toerana afaka manome autorisation fa ny fanatanterahana réunion publique kosa dia ny tompona andraikitra maefa ny manome fahefana zay ka reo mitambatra anakireo mitambatra le anakireo tokony samy azo le zavatra eo zay ao anaty propriété privé le izy a fa tsy réunion publique amoron-dàlana be propriété privé io efa zay famorina olona dia zay réunion publique adintsika sady lesina samihafa ny lalàna ny anarantsika samihafa ny fampiarana tokony tsy anadiliasintsika azafady sy réunion publique amoron-dàlana be zay fa ao anaty clôturé Quelle est lesna va faire? misy tsy fandrimpanemana tsy ampy matomboka misy resaka aminao satria zay moa zany fankalala voainga ary any anaty tany anaty ady no zay le raha ny mahafinaritra dia mbola mifampiresaka amin'ny malagasy zay marina zay nareo mananoteraka zay surany batikety kolonila le aman tsy mahita an'izy tsy maresy lahatra tsy maresy lahatra le variana satria valo boribory le izy lazaina fa misy fiasana eto panjakana any amin'ny toerakafa misy toerany bro-panjakana fa tsy eto amin'ny magrobeirika aty aiza misy bro-panjakana eto e tsisy ninina eto fa zavatra tsy mety farfelio le valiteny moa zany fa mialatsina monsieur le préfet teny fosina zany satria préfet atsika efa teo foana natambe siva teo aloha natamby taty misy fotoana teo amin'ny vola directeur dia teo amin'ny esplanade teo amin'ny esplanade teo analakely moa zay tamin'izany centre député meny commune atao zany misy centre député fa fijery koa zay zay moa zany lalàna mpanao lalàna ary mangina aloha rehefa mba miteny olona dia mangina vatsy manazy za tiako ambarandroany nareo ho an'ny vahoaka ninina pouvoir tsika ho an'ny vahoaka ninina pouvoir politika mandalo eo a eo foana ny gendarmerie fangatahana ny azy efa ohatra ty foana no zava-mitranga rehefa misy ny risque anatotsika hoe korotana ely ihany nareo za zany mba miangavy amin'ny fotoana mamety azy eo aloha le miaro amin'ny fanjakana eo koa le miaro vahoaka fa vahoaka ny tena tokony fahefana zay zany ny tena marina ka izay tokony resaka any amin'le nanao an'le obstruction zay ny tena marina nareo miexécuté an'le maintien de l'ordre zay ankehitriny aloha zany zay zao ohatrany hoe aty amin'le ilany zay fa za zany tetena anareo hoe mampilamina firenena aosika iara mba teneny zareo any amin'ny ilany any satria nareo koa nge tratran'le korotana aty e maka zavatra tokony mbazo le firenare zavatra